Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Nivoaka ny marina ankehitriny tamin'ny fifanarahana natao amin'ny kompania mpitanterana Air Madagascar amin'ny mampitatitra ofisialy azy mandritra ny francophonie. Toerana mitetina roanjato tapitrisa ariary no omen'ny Air Madagascar amin'ireo mpanjay anjara ho takalon'ny fitondrana ny sary famantarana ny francophonie. Tsy mbola refeo ny solombavam-bahoaka HVM Laisoa Jean-Pierre ankehitriny makasika ny raharaha nampetsona ny vadiny teny anivon'ny chaîne pénale. Mijanona treo amin'ny fanadadiana kosa ny anjaran'ny samifina ho ny tale generaliny. Mintaintaina ny mponina ao akavandra amin'izao fotoana izao indrindra ao amin'ny renivohitra vokatry ny asan-dalana any an-toerana, mitambasy avokoa na ny kely na ny lehibe. Vokatra mitobaka eto amintsika saingy tsy misy paikady anaramaso azy amin'ny famarotana sy fitahirizana ny voamadilo. Tsy misy ny fomba manokana hitahirizana azy ka miteraka voka-dratsy amin'ny fahasalamana. Vaovao iraisan'ny pirenena bomba roa no hita tany manan-tanina. Olona 7 naratra, olona ray miady amin'ny fahafatesana. Fanontaniana mipetraka dia hoe misy ifandraisany ve ny zava-nitranga tao Minnesota sy tany amin'ny New Jersey. Ny adidinin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Mitsanganary malagasy miara dia amin'ny MMF malagasy mivondrona ho an'ny fanorenana ifotony. Mitsanganary malagasy dia manasantsika rehetra tsy akanavaka anatrika ny Fianambe ny asabotsy 14 septambra 2024 ao amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina. Misokatra amin'ny 2 oratoandro ny vavahady. Mitsanganary malagasy, mitsanganary malagasy. Ho azadino aza ny Fianambe ny asabotsy 14 septambra ao amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina. Misokatra amin'ny 2 oratoandro ny vavahady. Mitsanganary malagasy, mitsanganary malagasy. Que vous écoutiez de la musique ou regardiez un film, le subwoofer J-Yo vous transporte directement au cœur de l'action et de l'émotion. Le subwoofer J-Yo, doté des options FM radio, équaliseur, lecteur USB, carte SD MMC, commande à distance. J-Yo, représentant exclusif Baolay. Baolay, toujours meilleur. Efa nanandrana an'ity fromage régal piquant ity ianao? Andramo fa afa-po anao. Takeo eny amin'ny mpivarotra akaiky anao. Ny fromage régal piquant 10 sy 300 ariary ny portion. 4 arivo ariary ny boîte. Fromage régal piquant, fromage à prix canon. Quelle fourniture scolaire te donne plus de sensations et te motive à travailler? Des crayons robustes avec des mines résistantes, faciles à tailler et qui donnent de la couleur à ta vie. Des designs innovants avec des petits gadgets marrants qui vous font tourner la tête. Des matières ergonomiques et flexibles qui se plient à votre volonté. Des fournitures performantes et pratiques qui t'accompagnent tout au long de l'année. Maped, le leader mondial des fournitures scolaires. Maped est une marque déposée. Attention, contrefaçon. Maped. Ei, mahalinanao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus Apeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro a galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Apeflo téléphone 033 79 830 63.
Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa an'ireo mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV any amin'ny faritra indrindra fa amin'ny alalan'ny DSTV Antsiranana DSTV Antsiranana FM Toamasina ary TNTV Fianarantsoa. Malasinareo araraka izany hatramin'ny farany hanombotsika ny vaovao dia nivoaka ny marina ankehitriny tamin'ny fifanarana natao tamin'ny kompania mpitaterana Air Madagascar amin'ny mampitatitra azy ofisialy mandritra ny francophonie. Toerana mitetina 200 tapitrisa ariary no omen'ny Air Madagascar maimaim-poana amin'ireo mpanjay anjara ho takalon'ny fitondrana ny sary famantarana ny francophonie. Fianadadiny Zora Kotondrina. Mitombo hatrany ny kiatranatrano ataon'ny fitondrana ankehitriny manoloana ny raharaham-pirenena. Manampitroraka izany ihany koa ny fanaovana ampimamba ny volam-panjakana sy ny orinasa panjakana. Nasibatra voalohany amin'izany ny orinasa Air Madagascar tato ato, indrindra amin'izao fikarakarana ny fandraisana ny francophonie izao. Ny 17 Jona 2012 nisy ny fanaovatsy ny fiara-piara-miasa teo amin'ny orinasa panjakana Air Madagascar sy ny solotena avy amin'ny mpikarakara ny fandraisana ny feonambe 2012 francophonie eto Madagascar. Tsy nisy tamin'io fotoan'io fanazavana ny hoe inona na inona no tombony ho an'ny Air Madagascar, ankoatra ny mahampitatitra ofisialy azy mandritra ny fiaonana an-tampony. Tsy nisy fanazavana ny hoe firisan-jaton'ny sidina hitatitra mpandray anjara amin'ny hetsika no lasan'ny Air Madagascar ambongadiny. Raha ny hita amin'ny fifanarahana nosony avy ny rotonta, ho mpitatitra ofisialy Air Madagascar hitondra ny sary famantaran'ny francophonie, ho hita ao amin'ny tranokalan'ny francophonie ary ny francophonie ho hita ao amin'ny tranokala mpifandraisan'ny Air Madagascar. Ankilany kosa Air Madagascar ho setrin'izay manolotra sidina maimaim-poana mitentina 200 tapitrisa ariary ho an'ny francophonie. Raha tsy ahivina vahiny maherin'ny 3 no andrasana ho amin'izay feonambe 2012 francophonie izay amin'ny volana novambra. Ny zava-misy anefa toy ny ataon'ny fanjakana mpimamba hatrany ity orinasa panjakana ity. Tsy nisy ohatra ny filazana sy fandrona mazava ny tena ho isan'ny mpanjifa ho azon'ny Air Madagascar amin'ireo 3 mahery ireo, raha tokony hoe 50 isan-jato ohatra na ny 2.3 mpandeha ohatra. Etsakilan'izay, tsy mifandanja ihany koa ny fifanakalozana na ny échange de service ao anatin'izany. Ny Air Madagascar izay vao avy nandalo krizy maro ary mbola ao anatin'ny fanarenana tanteraka nefa dia izao volosan'ny fitondrana izao sahady. Akoatra izay, nanangana ilay rafitra vaovao antsoina hoe AMDP na ny Agence Malagasy du Développement Économique et de Promotion des Entreprises ihany koa ny fitondrana. Tany Paris no natsangana ity rafitra vaovao ity ary isan'ny atondehan'ny filoham-pirenena tany an-toerana tamin'ny herinandro lasa teo ihany koa. Raha loharanom-baovao iray, toy izao no mandrafitra ny filan-kevim-pitantanana ity rafitra vaovao ity. I Steve Gentili no filohan'ny filan-kevim-pitantanana, Hugues Ratsferana no filohan'ny Conseil National d'Orientation, ary mpikambanao ihany koa André Lanquette, Gaston Ramenasson, Florence Brouillon, Eliara Velomanatsoa, Eric Rakoto Andriatsilavo ary Lovatina Mikael Rakoto Armanana, ity farany izay zanaky ny filoha ankehitriny. Ankoatra izay anefa, tao anatin'ny diandreo delegasion nampolo maro ireo nandeha nanangana ity AMDP ity, dia tamin'ny alalan'ny fikarakarana ny francophonie no nandehanan'izy ireo tany Paris, izany hoe nanararaotra ireo sidin'ny Air Madagascar maimaim-poana tafiditra amin'ilay fifanarahana nosony avy izy ireo. Tsy fantatra mazava ihany koa nefa ny tanjona amin'ity rafitra vaovao natsangana ity. Raha ohatra ka fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny tsy miankina sy ny fanjakana, na fiara-miasa amin'ny mpandraharaha sy ny fanjakana, inona ny tsy ny fampiresahana tamin'ireo rafitra efa misy toy ny GEM na ny Groupement des Entreprises Malgaches, na ihany koa ny SIM na ny Syndicat des Industries de Madagascar, na ihany koa ny FIVPAMA na ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy. Ireo karazana vondrona telo tsy miankina ireo izay efa miasa ary tsy mitsaha manolo-tanana amin'ny fanjakana amin'ny fanampiana raha tsy resaka afa-tsy ny famoronana asa ohatra. Tsy mbola ireo feo ny solombavamboaka HVM Laiso Jean-Pierre ankehitriny mahakasika ny raharaha nampanatsoana ny vadiny teny anivon'ny chaîne pénale. Mijanona hatreo amin'ny fanadadiana ny anjaran'ny samifina ho ny Italie Générale, ny fanjaran'ny fitsarana kosa ny manameloka nanatsy ny olona voatonotony. Fanadadiana Zora Kotondrina hatrany. Tsy mbola misy hatreto ny famoahana anaran'olona na anarana orinasa mikasika ilay raharaha roso teny anivon'ny chaîne pénale tamin'ny herinandro lasa teo, raha ny fanazavany teo anivon'ny samifina na ny sampan-draharaha maleo tena miady amin'ny famitsim-bola eto Madagasikara. Tsy misy ny afenina raha nambarany ary efa eny anivon'ny fitsarana iny raharaha iny.
manao fanadihadiana miainga avy amin'ny fanomezam-baovao avy amin'ireo banky maro samihafa momba ny fiodinam-bola tsy mazava no nataony Samifinina raha nambarany. Rehefa vitan'izy ireo ny fanadihadiana ary hita fa misy tsy mazava ny fidiram-bola amin'izany dia mandefa ny raharaha eny anivon'ny chaîne pénale izy ireo. Mijanona eo ny anjara andraikiny ary anjaran'ny fitsarana kosa no manapaka na meloka na tsia ireo voatonona amin'izany raha ny fanazavany tale jeneraly ny sampandraraha ity. Hoe tsy fomba fiasan'ny Samifinina ny ohatran'ireny. Zahay tsy miresaka raharahan'olona mahakasika olona na avadin'olona na fianakavian'olona, tsy fomba fiasanay ireny zany fa zay moa no mampalalaka ny vaovao eto amintsika dia samy mamoaka arak'izay heveriny manandrify azy fa tsy pihako zany fa tsy te hiresaka mihitsy ny Samifinina mahakasika na Andriamatoa Laisoa Jean Pierre na ny vadiny satria tsy mahaliana anay zany ny resaka an'izay amiko fanajana olona farafahakeliny zany dia ny hoe rehefa raharaha mahakasika azy raharaha-pitsarana dia izy sy ny fitsarana no mifampiraharaha amin'izay fotoana izay. Ny nataon'ny Samifinina dia rehefa nandray atota taratasy ohatran'ireny dia manamarina, manao fanadihadiana. Ankilany kosa tsy mbola nahazom-baovao ny avy amin'ny solombavam-bahoaka Nantalahy sy ny vadiny momba izao raharaha izao ary mbola andrasana ny fanazavan'izy ireo momba ity raharaha ity. Tsy mbola nisy nandiso arak'izany io vaovao io raha ny zava-misy hatramin'ny nisian'ny fandrarana ny fanoranana andramena izay navoaka ny CITES. Tsy misy ara-dalàna ny fanoranana izany any ivelany ankehitriny na misy na tsy misy taratasy fahazon-dalana teo aloha aza. Ity solombavam-bahoaka ity izay fantatra amin'ny fanoranana andramena izay nanana ny fahazon-dalana efa hatramin'ny taona 2000. Raha ny fantatra hatreto, orinasan'izy mivady no tafiditra tao anatin'ny nanaovana fanadihadiana noho ny fandehanam-bola tsy mazava. Miseho amin'ny endrika maro kosa ny famitsim-bola mety miainga avy amin'izay fanoranana tsokosokony andramena izay raha ny fanazavan'ny tale jeneraly ny Samifinina hatrany. Ao ohatra ny fividianana entana maro samihafa amin'ireo vola ireo, na ihany koa ny fampiasana izany amin'ny fanoranana karazana vola fanondrana hafa mba hanakonana ny endrika ny avian'ny vola. Misy ihany koa ny fanajanonana ireo devizy azo avy amin'izany any ivelany. Mila mijoro amin'ny maha izy azy ny mpitsara hoy ny tale jeneraly ny ENMG na ny École nationale de la magistrature et des greffiers Androany. Tsy ny mpitsara ihany ny tokony araha-maso akaiky amin'ny resaka kolokolo izy fa ny fiarahamonina iray manontolo no mila fiovana. Fanadihadiana Gaëtan Andriatsilavo. Voatonona matetika ireo mpitsara sy ny mpiara-miasa aminy raha kolokolo eny anivon'ny fitsarana no resahany. Efa nomena fiofanana izy ireo, nomena fahendrena sy fahaizana tokony ananany hoy ny tale jeneraly ny ENMG androany. Na izany azy, tsy maintsy misy ireo miopefy. Zay mpampianatra fa tsy niteraka fanazy fa atao niteraka olona nefa na izany atsany zay fa aizana sy famendrena sy fahendrena tokony anana ny mpitsara dia amena tokoa ny mpianatra iny fa imoolombelona izy rehefa any amin'ny fanatanterahany asana any izy mety io arakaraka ny tsirairay resaka fitaizana raha manohy ny fahendrena zay mena azy teto izy moa dia endry izy any raha ohatra izy sy matohatra ny fakapana sy ny adalana dia adaly izy any io tsy voafena iny amizay zay ray aman-dreny teraka vatana fa tsy niteraka fanahy. Ny fampitaizana no zava-dehibe hoe hatrany ity tompon'andraikitra eo anivon'ny sekoly ity. Mila matohitra ny fakapana ny mpitsara sy ireo mpirakotra raha eny anivon'ny fitsarana, mila mijoro amin'ny maha izy azy ihany koa. Tsy ireo mpitsara ihany anefa fa ny fiarahamonina iray manontolo. Le olona koa le olona justiciable, le olona mikirakira fitsarana le zareo koa arany miprovoke an'ilay mpitsara. Dia reny koa mila taizana reny fa tsy ny mpitsara ihany mila taizana fa ny olona ny vahoaka koa mila taizana hoe aza manao kolokolo nareo. Fa io hiezaka ataontsika rehetrarehetra na ny mpitsara na ny vahoaka mila endry daholo tsika mianakavy ka any koa ngamba no tokony asiana fanabeazana. Ny bianco moa efa miezaka mafy fa asa zay hevitra ho ataon'ny fitondrana sy ny rehetrarehetra mifampitaizana zany no tena marina. Io tsy vitan'irery fa mifampitaizana. Vahoaka tokony endry tsy manao kolokolo tsara torak'izay ihany koa raha samy miezaka amin'izay tandrify an'izay tsika milamina ny fiainana. Raha tsy hivina nankalaza ny 20 taona ny joroany ny ENMG amin'ity taona ity. Ady hevitra rahana fanankalozan-kevitra, fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana sy ny maro hafa
no karakaraina mandritra ny fankalazana. Ohatra amin'izany ny hoe tokony ahay mifeny teknôlôjia ary afaka miaina ao anatin'ny numerika ny mpitsara, izany hoe mahafeny fitaovana manaraka ny toetrandro afaka mifaninana amin'ny any ivelany. Tontolon'ny politika dia ankatoka amin'ny fanatanterahana ny dinika nasionaly ampandrosoana ny firenena miainga amin'ny fankankevitra eny fotony. Tany Fianaratsoa indray no nanohizan'ny fitetezam-paritra ho an'ireo mpanao politika mpanohitra mivondrona anatin'ny etsika malagasy mivondrona amin'ny fanorenana ifotony. Eo mpanomanana ny dinika nasionaly izy ireo amin'izao fotoana izao. Ary amin'ny faran'ny volana izao moa no anatanterahana izay dinika nasionaly izay. Fanampanazavana. Zany fanorenana fotony zany ça ne se décrète pas, c'est un processus. Tsy milaza zay androany fa hoe anao fanorenana fotony atsika dia hoe vita ny dinika dia point final vita ny fanorenana fotony. Anao misy dingana tsy maintsy lalovana zany. Zay indrindra ny anatsovana ny rehetrarehetra hiara-dinika mba tsy hisiany unilatéralisme. Tovy ny constat tao hita fa tsy ampivoatratsika zao insécurité zao, tsy ampivoatratsika io code électoral io, tsy ampivoatratsika io fizarazarana fatany ny repirenena io, tsy ampivoatratsika ny kolikoly ataon'ny mpitondra, tsy ampivoatratsika ny impunité. Azonao, tsy ampivoatratsika ty tsy tandalana ty. Rehefa zay no izy tsy maintsy misy fepetra raisina zany. Ohatra, andao tsangana ny gouvernemanta zay hiroso amin'ny refondation. Raha ny fanazavana hatrany moa dia efa nahazo fahazahon-dalana avy amin'ny commune ny MMF anantanterahana io dinika nasionaly io ary avitrika ny avy any amin'ny faritra. Dia izay ny vadiantsika lafim-baovao hafa dia lasa laza ratsy amin'ny kolikoly tsy fanajana ny zon'olombelona ary famonoana ny olona. Ireo no misongadina eny anivon'ny zandarmeriam-pirenena hatramin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Tsy aro ny meloka ny zandarmeria raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra ary ampiatra ny sazy ary ny lalàna sy ny sazy ara-miaramila arakaraky ny valy amin'ny fitsarana. Fanadadiana ary. Hatramin'ny faran'ny herinandro lasa teo, laza ratsy rososina no azon'ny zandarmeriam-pirenena. Ny asabotsy lasa teo tamin'ny 2 ora maraina, taxi brosy iray maty jiro ilany izay nitandrozotra niaraka tamin'ny fiara maro avy any Fianaratsoa. Iazon'ny renivohitra no notofirin'ny zandary iray tao Tombotsoa Antsirabe. Raha ny angom-baovao, efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny mpamily sy ny zandary saingy nisy ny fitifirana nataony teo anivon'ny zandarmeria izay namoizana ain'olona iray sy naratran'olona iray hafa. Mandeha ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity amin'izao fotoan'izao izay raisin'ny zandarmeriam-pirenena an-tanana ihany. Ho an'ny olon-tsotra sy mpanabe sady mpiaro ny zon'olombelona fa nitsakitsahana ny zoma olona no nataon'ity zandary na hafaty olona ity. Tokony ho tandreman'ilay mpitandra filaminana aloha amin'ny voalohany indrindra dia tokony tsy ento koa avy hatrany izy ka tokony hanaona zavatra tsy ara-piheverina ohatran'izany. Tokony hoe ny fomba amin'izy ireny dia ny pneu tifirina fa tsy olona mihitsy izany marina. Ary ny tokony ataon'ilay chauffeur anay zany raha voarisy sakanana mpitandra filaminana zany dia tokony nanaja tsara n'ilay mpitandra filaminana izy nijanona zany izy fa tsy nanao mibrita tonga dia nandeha zany na tena marina. Tokony respecter an'ilay lalàna aloha le chauffeur zany izy ary tokony tsy tifotra ny gendarme aloha ny tena marina satria misy maladresy ihany le izy satria lasa any amin'ny olona voatifitra dia any amin'ny pneu. Amin'ny voalohany indrindra aloha zany tokony le gendarme aloha zany tokony mba hoe na tsy ny tômôbilina no tifirina fa ny pneu zany voalohany. Faharoa manaraka izany rehefa nahita ilay fitifirana le chauffeur tokony mba nijanona aloha sao dia misy vovy izay sa ho an'le olona le vahoakanay le olona tao anatiny tokony mba nisy mba miteny tamin'le chauffeur ihany hoe misy maratra ny dia akaikitsika tokony hijanona tsika. Dia sakatra tsony zany zay tena marina na iza no diso na iza no marina fa ho anay izay mampianatra ny atao hoe zon'olombelona dia tsy rariny aloha zany ny ataon'ilay gendarme. Marina fa lalàna no mifehantsika tsy misy ambony lalàna ny olona zareo manao ny asany araka ny tokony ho izy kanefa ny toa miopefy loatra le avy hatrany dia mitifitra fa farafaratsiny ajanona ny olona na nandositra ara le chauffeur dia tokony manenjika ny gendarme.
Laza ny tsy aro ny namany ny tompon'andraikitra teo anivon'ny zandarmaria-pirenena raha toa ka melohy ny fitsarana ilay zandarina fatsy olona. Efa nisy ny fepetra noraisina ary ampiarina ny sazy araka ny lalàna sy ny sazy ara-miaramila ao aorian'ny valim-pitsarana. Raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ny seraseran'ny zandarmaria-pirenena. Tsy mbola afaka miteny izay marina sy diso amin'io zany ny zandarmaria fa manao ny ankety fotsiny ataony. Tsy nisy mihitsy zany kosa aloha baiko hoe mamonoa olona. Raha sendra zany ka misy fahitany any amin'ny mpitsara azy fa nisy tsy ara-dalàna le fetifirana nataon'ilay zandarma dia izy le individuel zany no vokasik'izay tsy miaroaro an'izay sy manafinafina jiolahy atao aminay na ohatran'izany dia raha sanatria ka tonga ny didim-pitsarana miteny hoe diso ianao satria nanao an'ity nanao an'ity manaraka ho azy zany ny fanasaziana ara-miaramila tonga hatrany amin'ny fandroahana azy tsy ho zandarina intsony. Ankoatra iny trangana fatesan'olona tao Antsirabe iny maharatsy laza ny zandarmaria-pirenena ihany koa ny resaka kolikoly amin'ny fampidirana mpianatra ho manamboninahitra ao amin'ny akademia militaire Antsirabe ary namoaha ny zandarmaria-pirenena fanambarana fa hadisoana ihany koa. Miparitaka amin'ny tambazotra tserasera hatramin'ny faran'ny herinandro iny ny fisiana lisitra nomen'ny vadin'ny filoham-pirenena ho ampidirina ho mpianatra ho manamboninahitra. Ahina ho mifamatotra amina ady politika ihany koa ity raharaha ity, nolazainy ny fanambarana avy amin'ny sekretariam-panjakana miadidy ny zandarmaria fa fandotony ny GTT izay miaraka amin'ny filoha teo aloha Ravalomanana ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny blog Mouvement des Citoyens Malagasy de Paris. Andrasana izay ho tohiny ity raharaha ity sy ny valim-pitsarana mikasika ny trangana fatesan'olona tao Tombotsoa Antsirabe. Tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana dia mitantaina ny mponina Hakavandra amin'izao fotoana izao indrindra ao amin'ny renivohitra vokatry ny asan-dahalo. Manao antsova araka izany ireo mponina any an-toerana. Fa ny adidiny Mikaela Ramalona. Mitovy isa amin'ny omby alain'ny dahalo ao Hakavandra ny isan'izy ireo. Farany teo, dahalo 50 no nanafika tao an-toerana naka ny omby manodidina ny 50 isa. Ankoatra izany, miparitaka tahaka ny atao varibola ny basy, samy mitana avokoa na kely na ny lehibe. Tsy ampy mihoatra ny isan'ny dahalo ny isan'ny mpitandro filaminana raha ny fanazavana. Mitovy isa amin'ny omby alain'ny dahalo ao Hakavandra ny isan'izy ireo. Farany teo, dahalo 50 no nanafika tao an-toerana naka ny omby manodidina ny 50 isa. Fanadidina fa tena torora ngalo izy tena torora. Tena andro manana mihitsy olona tena milo isan'andro. Fa problema manko ny litrina fordina Hakavandra ny ao afetikely. Io vao maika tena mampilongatra an'izy nefany io mihitsy nefa no tena mbanampilamina ny tanàna ka izany. Dia olona hitanao tena lazaiko tsara fa nakamaorona ambanivohitra rehetra dia manana basy daholo. Raha tsy misy mifandray lomby tsy misy mipaka. Fa io zany raha tokony foanana aloha misy mikividy omby any amintsika any ambony any io. Ary zazakely ataontsika hoe fito ambin'ny folo taona. Mety misy dia ambin'ny folo taona ary. Zany ambin'ny folo taona izany no hitany mitondra basy miteraka ny tanàna. Seraka tena mampalahelo ny fitalozana. Manoloana izay tsy fahampian'ny zandary ao an-toerana izay, tsy maintsy miara-miasa amin'ny andro masom-pokony olona mitondra ny anarana hoe voro-mahely ny mponina sy ny mpitandro filaminana ao an-toerana. Ity andro masom-pokony olona ity araka izany no manampy azy ireo amin'ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana ao Hakavandra Morondava. Andro masom-pokony olona dia voro-mahely. Ireo zany no iadidiny lehitanana isam-piana ny zandarima tsy ampy isa mihitsy. Tsy manetsika ny tovolahy eo amin'ny tanàna, eto amin'ny tanàna zany izy mba ahafahany miampina amin'ny tanàna. Kanefa eto amin'ny tany alina izao misy anankiray eloko mihitsy manao azolava. Fa tsy tratra ilay izy satria tratrany be novitsy hoa. Hatreto, efa misy ny hetsika sy ny opération maro amin'ny fiadiana ny asan-dahalo, saingy tsy mbola ringana tanteraka izany ankehitriny. Miafatra ihany koa io tsy fandriam-pahalemana io, saika amin'ny faritra rehetra manerana ny nosy. Hakavandra sy Maroantsetra tatoato ny isan'ny faritra nafana. Tsy hita taratra ihany koa ny mahalara-pahamehana ny fandriam-pahalemana amin'ny asan'ny governemanta, na misy asa ny atrikasa sy ny fanofanana ataon'ny mpitandro filaminana. Tsy hita aloha hatreto ny vokatra azo tsapain-tanana. Manana andraikitra manokana ny tanora eo amin'ny fitandrona sy ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana. Efa misy ihany koa ny fiankevitra navoaka ny firenena mikambana sy ny sata afrikana ho an'ny tanora saingy mbola tsy miatra eto amintsika moa izany hatramin'izao. Fa ny adadiny Mioramanitra.
Ny 4 isan-jaton'ny mpony eto Madagasikara no tanora araka ny Antotanisa Voray. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny sehatry ny fandriampahalemana ihany koa ny tanora ary tokony atao fitaovana mahomby ho fitandrona sy fanamafisana ny fandriampahalemana. Raha ny zava-misy anefa tsy manana ny toerany tokony hisy azy ny tanora eo amin'ny sehatra io. Nisy ny sady efa nosoniavin'ny Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena saingy tsy misy ny fampiarana izany hatramin'izao. Eto indrindra dia misy an'ilay résolution 2250 izay mirakitra ireo etretina fitaovana hoentin'ireo tanora dia hiatrika an'izay fanamafisana izay fandriampahalemana zay eto amin'ny firenentsika mazava ho azy ho an'ny tanora malagasy, ho an'ny tanora eran-tany dia samy miatrika izay ihany koa amin'ireo firenena misy azy avy. Eo dia eo ihany koa zany ny fampahafantarana amin'ny ankapobeny ny charte africaine de la jeunesse efa nakatoavana teto Madagasikara izy io tamin'ny taona 1900 saingy tsy dia mbola hita taratra na ny ainan'ny tanora malagasy. Ny andro ny 1 septambra no andro natokana ny firenena mikambana ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fandriampahalemana. Nisy ny atrikasa manokana natao anentanana ny tanora ho fandraisana andraikitra sy ho fanamafisana ny fandriampahalemana izay. Raha ny eto Madagasikara no jerena tsy mbola hita aloha hatreto ny paikady matotra avy amin'ny fitondrana anarenana fahaiza-manao ny tanora amin'ny sehatry ny fandriampahalemana. Tsy misy ihany koa ny lamina mazava andraisana ireo tanora anatevin-daharana ny mpitandro ny filaminana. Ny tompon'andraikitra mpitantana mivantana ny orinasa JIRAMA tokony hitady vahaolana maharitra amin'ny fanafoanana ny délestage raha ny nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny kabarany tamin'ny fianaratsoa ny farany herinandro lasa teo. Aiza ho aiza ary le hoe 3 volana dia afaka ny délestage ny inga filoham-pirenena fa ny adadiny Mikael Ramalwa. Mitohy hatrany ny fahatapahan-jiro na eto an-drenivohitra na any amin'ny faritra. Maro ihany koa ny fitarainana saingy tsy misy miaina hatrany ny olo-pirenena. Tsy ny faritra ambanivohitra intsony ankehitriny ny miaina anaty aizina. Miakatra manaraka izany ihany koa ny sandan'ny asa ilaina herinaratra. Ho an'ity toeram-panapaham-bola iray ity ohatra, tsy maintsy nampiakarina ny saran'ny fanetezan'izy ireo noho ny fitohizan'ny fahatapahan'ny herinaratra isan'andro. Ho an'ny fanetezam-bolon-dehilahy iray ohatra, raha toa ka 2,000 ariary izany teo aloha, lasa 3,000 izany ankehitriny. Hitanareo ihany le délestage saika isan'andro zany le jiro tapatapaka foana. Dia tsy maintsy mitady ny fomba rehetra mba ahafahana mitazona le client. Dia izany anisan'ny fomba nanondrotana le prizy. Azo lazaina hoe tafiditra ao anatin'izay satria azo lazaina hoe lafilafy ihany ny vidin'ireny saran'ireny panneau solaire ireny satria tsy panneau solaire iray miasa fa tazanao angamba anankitelo angamba izy ireny na roa. Ho feno 3 taona ihany izay nitondran'ny mpitondra ary ho feno 3 taona ihany koa izay ny andrasan'ny mpanjifa ny 3 volana mpanantenan'ny filoham-pirenena amin'ny anafoanana ny délestage. Nilaza indray izy tamin'ny nandehanany tany amin'ny faritra Fianaratsoa fa tokony hitady vahaolana ny tompon'andraikitra. Tsy misy na iray aza hatreto mijoro ho tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana mahazo ny orinasa JIRAMA ankehitriny. Raha tsy ny toetry ny andro, ny fahasimban'ny milina, tsy fahampian'ny tosiky ny rano na tsy fahampian'ny solika mampiodina ny milina, ireo hatrany ny re ho fototry ny olana. Mifanilika ihany koa ny ministera na mpitantana ny orinasa na ny filoham-pirenena. Tahaka ny olan'ny orinasa mpanjakana air Madagasikara ihany anefa no mahazo ity orinasa ity, izany olana ara-pitantanana sy ny tsy fisian'ny mangarahara. Iza no mahazo tombony amin'ny fanaovana tantely afa-drakotra io orinasa io. Inona ny tsy andraisana fepetra ireo tompon'andraikitra nandetika io orinasa io ihany koa. Ireo tompon'andraikitra ireo indray ankehitriny no andrasana anarina ny orinasa. Trangam-piarahamonina kosa indray dia vehivavy lehibe 12 taona no kilan'ny afo tao Ambohibo halina tokony tamin'ny 10 ora. Tsy misy noraisina kosa ireo entana sy ny fanaka rehetra tao amin'ny efitra miisa 4 adiny roa sasany taty aoriana vao tonga ireo mpamonjy voina. Fanadadiny Gaetan Andriatsilavo. Alina tokony tamin'ny 10 ora no nanomboka ny rehetra ity trano ity. May avokoa ny entana rehetra tao an-trano. May tao anatiny ihany koa ny vehivavy iray 12 taona. Tsy nisy intsony ny azo atao hoy ireo nanatro maso ka nahatonga ny famoizana ain'olona tahaka izao. Misy godona be tao ambo dia efa inona ary zany dia soary dia maninona ary bebe zany sa so dia mba misy miady na salam'izany. Dia rehefa avy an'izay dia mivoaka ilay olona dia rozay mivoatao fa maitra fa mivoatao daholo. Jiro tapaka natao izay izay tafavoana ny ankizy ty varavarana ity efa midy itsy anankiray tsika efa nidy
dia teo an'izay dia sangotsy tena tsisy netana na tsisy voavoaka na ray telefônina ray ihany ana voavoakako ta may daholo tsisy vily afo aveto ambony avato le afo dia le izy avato le izy netomboka zany sirking le sirky ana jiro reny na tonga anazy dia zay moa atao ambadika atao matory dia efa rehefa matory dia saingy fo andeha hipipi no na ihany zavatra mipopoka be zay vao taitsa dia andeha hivoaka nitohatsy efa mirehatra be daholo ato dia tsisy famonjena zany dia amin'ny lavarangana reny mivoaka nisy lavarangana zay dia tany sisa ny tavavoaka dia tato koa nisy mpanofa ray zany fa taoko mba avitra daholo ihany fa izy rery zany sisa niezaka namonjy anazy ihany zany fa le setroka sy le afo efa ohatran'ireny tifirina amin'ny afo reny mihitsy ianao zany dia tsy voavonontsony raha ny fanazavana azo court-circuit na tonga ny firehetana avy any ambony ny andohan'ny afo ary nihitatra ka nahamainy trano rehetra izany saika hitatra amin'ny trano hafa izany raha tsy teo ny fokon'olona ny fanometanana pompe zany somary ohatran'ny hoe tara ihany satria efa nirehatra adondro taty arina adondro adiny telo teo izy vao tonga satria le hafa efa tsy voafetsony fokon'olona aloha tena nanampy daholo fokon'olona fa raha tsisy fokon'olona koa tena nenitatra tamin'le trano anankiray tato ambadika tato na tato amin'ity mbola mijanona olana eto amintsika ny fampandrenesana ny mpamonjy voina sy ny fotoana lany eny an-dalana ahafahana izy ireo mamonjy ny toerana misy ny loza eo ihany koa ny tsy fahampiany fitaovana ahafahana mamono ny afo raha misy loza mitranga tampoka tahaka izao fa iny matetika ihany koa rehefa misy tranga fahamaizana toy izao ny hoe court-circuit inona ny fepetra raisin'ireo tompon'andraikitra manoloana izany isoroana ny mety ho tranga mbola mitohy kosa ny fanotofana tany eny an-dranontapahana izay mampametra-panontaniana ny rehetra amin'izao fotoana izao inona ny zava-misy inona ny fotodrafitrasa ho ahorina izany manome lalana fanontaniana andrasabaliny avokoa ireo na ireo mponina any an-toerana aza milaza fa tsy mahafantatra na inona tsy mazava kosa hoy momba ny fanotofana io trano io fanotofana io tany io hoy avy eo anivon'ny commune fanadidiny Mioramanitra tato anatin'ny ray volana izao nanomboka nanolotra tany teto an-dranontapahana ny orinasa teratany sinoa iray hatreto tsy mbola nisy fanazavana avy amin'ireo tompon'andraikitra momba ity fanotofana ity na ireo mponina manodidina samy mbola tsy mahafantatra ny fotodrafitrasa ajoro eto sinoa ny manototra ny tany orinasa sinoa no ajoro anjakany sinoa ny tanitsika hoy izy ireo ndrozy zao hatreto dia ohatran'ny hoe sinoa zay mianasana fa tsy fantatra hoe tena iza marina tompon'andraikitra amin'izy na iza fa sinoa fotsiny no fantatrinay hoe tompony io hatreto aloha zany dia sy mbola zay fa zavatra ho atao eo satreto mbola tsy fantatra hoe inona marina nay sy namono ambarana zany tsy manan-kambarana zany fa dia zareo amin'ny ambonimbony toerana ihany mahalala an'izany aloha fa dia tsy hainay izy raha ny zava-misy mampisaraka ny commune Talatamaty sy Ambohidratrimo ny rano eto an-dranontapahana izany hoe misy ampahany amin'ny tanin'ny commune Talatamaty misy ampahany any Ambohidratrimo tokony ho anisan'ny commune Talatamaty ity fanotofana ity hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny commune hatreto anefa tsy nisy fampilazana azy ireo tsy nisy fanazavana tsy nisy fangatahana fa azon-dalana misy tokoa manao fanotorana tsy nazahoan-dalana zany amin'ny faritra zay mampiady anay amin'ny faritra Ambohidratrimo iny zany tena iza na miazy na iza na miazy ary efa impiry zahay no karazana nidina teny ary niteny tamin'ireo olona zay manao an'izay zavana satria mitaraina ary vahoaka ny commune Talatamaty zay tratrany empiètement ao anatiny zany hoe lasa voahitsaka koa ny taniny ary voatototra tsy na amin'le ataony reto ka manao antso avy zany zahay amin'ny fotoram-panjakana mba hijery akaiky zao tao zava-misy zao satria dia zay dia mandahatra amin'ny farany ny hoe fakana ny faritra zay misy ny atao anatin'ny commune Talatamaty zany ankoatr'izay misy famaritana tsy mazava ataon'ny commune Rahavavy hoy ny tompon'andraikitra tsy mazava araka izany ity fanotofana tany eto an-dranontapahana ity fanontaniana petraky ny rehetra hatreto ny hoe inona eto amintsika ny tsy ahitana sinoa fitrandrana volamena arenan-kibony tany vato terarara fasika sy ny maro hafa ahitana sinoa avokoa ireo ankoatr'izay ny drakaka omby tandroka hatramin'ny hoditra sy ny saribao sy ny maro hafa mbola sinoa ihany koa no ao ambadika fandrodanana tendrombohitra lalana famindrana renirano ahafahana mitrandraka varotra sy fanakalozana izao indray rano ny totofana ary mbola sinoa ihany koa izany raha izao no mitohy ho lasa ny sinoa i Madagasikara ary mety hafindrany hatramin'ny ranomasina tafiditra tanteraka anatin'ny famaranana ny vanim-potoana ny rireny isika amin'izao fotoana izao araka ny fanazavan'ny sampana mpamantatry ny toetry ny andro eny ny heriny alizay atao anatin'ny roa andro manaraka
ka anomboka afana ny andro fanadadeny mioramandry. Famarana ny vaninandro ririnina ny antony atsika nandritra ny andro vitsivitsy izay araka ny fanazavana teo anivon'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Mbola manana tanjaka 40 kilometatra isan'ora araka izany ny alizay. Ena kosa io heriny io ao anatin'ny 2 andro manaraka, izany hoe amin'ny alarobia araka ny fanazavana no iverina hiakatra ny maripana ary alefa ny herin'ny alizay. Io moa zany tsika tsy miala lavitra fa ny situation tsika aloha amin'izao maraparana amin'ny vanim-potoana ny ririnina tsika. Misy mantsy ny olona manina moa zany vao fitaka kely tratrany hoe mafana kely ny andro dia aveo verina mangatsika. Io zany zao tsy dianay foana hoe vanim-potoana ririnina mbola tsy tena tapitra fa volana oktobra tsika vao tena miditra tanteraka ao anatin'le période na intersaison. Maripanatsika zany zao dia mbola mitemoigné foana hoe mbola période d'hiver tsika amin'izao midina 10 degré 9 degré zao maly teny vato dia 20 degré ny maripana ambony indrindra. Fa kosa manomboka karapitso indray zany zao tsika dia efa hiafana indray ny andro. Any amin'ny larobia zany zao tombarana miakatra zany 24-25 degré zay maripanatsika amin'izay fotoana izay. Ny rivotra androany ny farany dia rapitso efa mihena be zany fitsokon-rivotra eto Madagasikara. Miasimba ny tontolo iainana, miovaova araka izany ihany koa ny toetry ny andro. Mbola olana nefa ny fanentanana ny olona amin'ny fikajiana ny tontolo iainana indrindra eo amin'ny resaka doron-tanety. Tsy ampy ny fampahafantarana ny olona ny mety ho voka-dratsy ny doron-tanety izay miantraika eo amin'ny fahasalamana. Feno doron-tanety amin'iny. Jerena nefa le olona mandoro-tanety tsy conscient amin'le fiovaovany izay hoe fandoroanany io fa ny azy dia le hoe azo vilona izy dia mihinana ny ombony. Nefa fiantraikany amin'ny fahasalamany rehetrarehetra daholo be sy ny vahoaka malagasy indrindraindrindra dia ny fahampitehany izay rivotra iainantsika menakavy izay. Kanefa ny tokony ho sensibilisena voalohany zany tsy fantatro hoe inona no paikady entina zany sensibilisena an'ireny olona ireny satria raha mijery ny tena dia tsy mba manana radio reny olona ireny ary tsisy télé koa satria eny kibakiba tany eny no toerana misy azy. Zany gazety zany tsy tonga eny satria rehetra ireo nefa mila vola nefa ny olona manimba an'le izy saika olona any ambanivohitra tsy takatry ny serasera zay kory. Gripa no aretina pahazy ny olona amin'izao vanim-potoana izao noho ny fahalotoan'ny rivotra. Ilana fitandremana araka izany ilafin'ny ara-tsakafo sy eo amin'ny fitafiana. Dia période-na gripa zao. Ny antony dia araka efa voalazako teo ny pollution loray. Eto na ny rano miangona rano maloto atsimo sy avaratra gauche droite feno rano miangona daholo ireny izay mamoaka fofona izay miteraka tsy fahasalamana indrindra eo anivon'ny poumon-ny olona. Ny eo amin'ny lafiny ara-tsakafo indray dia tsara ny sakafo ara-pahasalamana. Mitiana avohitra ny amin'izay hoe sakafo ara-pahasalamana zay sakafo mitondra kaloria sy protéine énergétique zany izay mitondra fahasalamana ara-dalàna ho an'ny tsirairay avy. Ka tokony tsy hanao atsirambina ny amin'ny sakafo tsika raha misy ny moyen ahafana manao an'izay fa ny tsara dia mila misakafo ara-dalàna 3 isan'andro araka ny mahazatra antsika isika. Isan'ny arany fiovaovan'ny toetry ny andro vokatry ny fampitehan'ny tontolo iainana ihany koa ny eto amintsika efa taonany maro izao. Miantraika amin'ny vatana amin'ny fahasalamana io fiovaovan'ny toetry ny andro io. Hiditra eo amin'ny vanim-potoana manasara taona eto Madagasikara ao aorian'ny fisindahany atsika. Amin'ny tapaky ny volana oktobra kosa no andrasana isiny oram-pahavaratra voalohany. Vokatra mitobaka eto amintsika saingy tsy misy ny paikady na raha maso azy amin'ny famarotana sy ny fitehirizana ny voamadilo. Tsy misy ny fomba manokana hitehirizana azy ka mampiteraka voka-dratsy amin'ny fahasalamana. Fanadadiny Fezora Valy. Isan'ny vokatra maro eto amintsika indrindra avy any amin'ireo faritra mafana ny voamadilo. Eo anelanela ny volana Jolay sy Oktobra ny tena mampiakatra ny voamadilo avy any atsimo sy ny any amin'ny faritra Boeny izay mamatsy eto an-drenivohitra. Eo araka izany ny fotoana mahamora ny vokatra. Manodidina ny 500 ariary ny andraisan'ireo mpivarotra ety Anosy Kilao izay amidin'izy ireo 700 na 1000 ariary. Ireo mpivarotra enta-madinika no tena manjifa amin'ny atsinjaran'ny voamadilo eto. Ankavitsiana ireo makamaro. 700 kilao ao anatin'ny tapa-bolana no alain'ireo mpivarotra anararaotana ny fahamorany. Ireny ihany no tehirizina ka amidy amin'ny fotoana tsy fahavokarany manomboka amin'ny volana Febroary hatramin'ny volana Jona indray izay tafakatra 900 ariary ny vidiny. Indraindray izay tsy mahalany fa 700 kilao no alaina dia tsy lany. Izy misy mipetraka fotsiny izy dia lasa maintimainty izy. Tonga amin'ny fotoana lefitsifisiny dia amidy indray izy iny dia lasa maintimainty le mavomavo zao. Zay zany fitehirizana azy apetraka fotsiny eo fa tsisy fitehirizana fa apetraka fotsiny eo.
Arak'izany tsy misy fomba manokana na manaraka ny fenitra hitarizan'ireo mpivarotra ny vokatra. Ireo ankizy no tena mihinana ny voamadilo saingy marefo kokoa anefa izy ireo, indrindra ny amin'ny tsy fisiany fanaraha-maso ka ina hiteraka voka-dratsy amin'ny fahasalamana. Efa samy mpandalo eny Nosy be ihany tsika dia mahita ny toerana io dia hita fa ny sordir eo akaikikely eo ny loto ny tsenany koa tsy misarona akory ilay voamadilo amidiny eo azo an-tsaina fa aloto io. Ny tokony atao dia hoe mitady fomba mba hisarona farafaratsiny rehefa zany izy hoe sakafo zany dia tokony atao lalandava, zany hoe ny fitahirizana azy dia tokony voaro amin'ny loto rehetrarehetra. Tsy ny voankazo ihany, tsy misy hatreto ny paikady anaraha-maso ireo entana miparitaka eny an-tsena hamantarana ireo ara-pahasalamana na tsia, na ihany koa ireo mpivarotra manara-dalàna na tsia. Ankoatr'izay, manampy amin'ny fanadiovana ny aty ny fihinanana voamadilo, lakisatsifa ihany koa ity voankazo ity, izany hoe manala ny fitohanana. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia bomba roa no hita tao Manatanana. Olona 720 no naratra ray no miady amin'ny fahafatesana. Fanontaniana mipetraka dia hoe misy ifandraisany ve ny zava-nitranga tao Minnesota sy New Jersey. Fanadadiny eo amin'ny sariny France 24. Mpisavorivory ny any Etazonia taoriany nahatratrarina bomba ny asabotsy teo tany Chelsea. Tsy mbola fantatra hatreto ny ao ambadika izany asa fampiroron izany. Raha ny fanazavany ben'ny tanàna ny New York, mbola lavitrezaka ny fahafantarana ny olona tao ambadika izany. Fanontaniana maro ihany koa tsy mbola ahitam-baliny. Misy ifandraisany amin'ny politika ve sa asa fampirorona tsotro izao. Raha ny fanazavany gouvernoura ny New York kosa indray, mazava raha ny teniny fa asa fampirorona no tranga. Tsy misy ifandraisany kosa raha ny fanazavany hatrany amin'ny asa fampirorona iraisam-pirenena. Tsy misy ifandraisany amin'ny fanjakana islamika ihany koa. Hatreto raha ny tatitra nivoaka farany, olona 720 no naratra, ny iray tamin'izany kosa no miady amin'ny fahafatesana. Mbola mitohy ny fanadihadiana mahakasika ity asa fampirorona ity. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Nivoaka ny marina ankehitriny tamin'ny fifanarahana natao tamin'ny kompania mpitanterana Air Madagascar amin'ny mampitatitra azy ofisialy amin'ny francophonie. Toerana mitetina 200 tapitrisa ariary no omen'ny Air Madagascar maimaimpoana amin'ireo mpanjay andrara ho takalo amin'ny fitondrana ny sary famantarana ny francophonie. Tsy mbola refeo ny solomavambahoaka HVM Laisoa Jean-Pierre ankehitriny mahakasika ny raharaha nampanatsoana ny vadiny teny anivon'ny chaîne pénale mijanona hatreo amin'ny fanadadiana kosa ny anjaran'ny Samifine hoy ny tale generaliny. Mitantaina kosa ny mponina ao Akavandra amin'izao fotoana izao, indrindra ao amin'ny renivohitra vokatry ny asandalo any antoerana. Mitambasy avokoa moa na ny lehibe na ny kely. Dia izay no mamarana ny fampahalalam-baovaontsika amin'ity alina ity. Nankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tenako manome fotoana aminao amin'ny rampitso indray veloma tompoko. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.